Il faut aussi. Ah oui, bien sûr. Parler parce que Djibouti, 5% du taux de croissance, on peut gagner. 20 km² Djibouti. On va construire 2 aéroports modernes avec l'argent des Chinois. Vous avez vu l'intelligence, ça dit? Oh, I'm not trying to get Nina. Oh, Zero sooner beran. That's what we. Yeah, just the reception de photos. Je suis sous. Bon, je vais me mettre à la piscine. Ça dit, il y a un niveau délégué. Ah, il sono pequeno. Sono vera, sono vera di buona salute. Ah, ma dottore ne. Aspetta. Fai tu una roba di macalato ne. Allora sapna, a ti buonati. Au moins, le journaliste est bien représenté. C'est ça. C'est ça, maître. Docteur. Tati, allez, viens te mettre là. Ah oui, a ce quelle histoire e takakile anete le kakile mai sono vero le murasata di amici ma sono presidana ici Gaitia Bula Nyasa e Anya Cordovan Nyasa e Anya e amne ben fatwana pat ma soldo tornan gara befanan La timira ma sono torno qui. Yo. Sana manus, yara. Tunggu sumana dano. Maqueta. Viens t'asseoir. Aí. Fateux, disent? Ah? C'est fateux. C'est fateux, ils ont. Pecai dan? Belum bisa. Awal itu nyata cinta. Amunjan apa? Litung tasmari mana camarat di luar. Dia cuma amun. Petak. Tati lul. Bonjour.
Ça coûte nos capables. Ça peut être pour défendre le photojournalisme. Ah. Et Solo. Atis iya no kabar yang merekam di Rain Putot. No kabar merekam di Rain Putot. Dono tu era net. Kalau atau kita kita no ya wish. Ah? Yan directeur porque na crina don pornographie parce que notre monde Madagascar figure là-dedans et parce que ça non liste on a c'est un livre de paix. Allô. Anduan Dani Monreal Jawab Yartina Kata Anduan di Jawab Tu viens, Olo? Assieds-toi là. Voilà notre président sous notre tête. C'est Gigi. Assieds-toi. Oui. Il rentre. Viens te mettre là à côté. Comme il est déjà 11 heures, je pense qu'on peut. Hein? Voilà, merci pour la précision. Marie, c'est toujours précis. Ah, c'est une qualité. On peut commencer parce qu'on a de retard, oui. L'association douanière des journalistes de Madagascar, monsieur le représentant des organismes, des associations, et surtout, mesdames, messieurs les journalistes, je suis très content de vous voir si nombreux ce matin à l'occasion du vernissage des œuvres photographiques. Der Große, comment Danny B, Danny der Große, Danny le Grand. Parce que qu'est-ce qu'il est, lui? Il est la mémoire historique, photographique, ambulante de Madagascar. Je crois on peut le dire ainsi. Et nous sommes venus aujourd'hui pour lui rendre hommage à l'œuvre de sa vie, à titre de photographe, artiste, mais aussi journaliste. Il y a un an, il a déjà fait sa première expo chez nous, donc c'est la deuxième aujourd'hui. Il y a un an, j'ai déjà étalé tout son art, son histoire. Je crois aujourd'hui c'est d'autres qui vont le faire encore. Aujourd'hui, je vais souligner un autre aspect. Vous voyez, on est actuellement dans des temps, disons, perturbés. Il y a une nouvelle législation de la communication. Il y a des journalistes qui la soutiennent. Il y en a qui sont farouchement contre. Moi, étant étranger, je n'ai pas d'avis.
mais j'ai évidemment un avis, vous pouvez vous imaginer, mais je ne vais pas le prononcer. Mais je sais, Danny, il est en quelque sorte le rocher dans le lac. On ne peut pas le perturber, il est là avec une opinion claire et nette et droite. Il a toujours défendu la liberté de la presse et il est toujours là pour défendre la liberté de la presse. Et je pense avec tous les bagages qu'il a avec lui au niveau professionnel, artistique, mais aussi moral, parce que c'est un homme droit, je pense que son mot pèse beaucoup dans cette discussion. Et je lui souhaite de tout mon cœur que son et votre combat va réussir. Et là, je ne peux pas rentrer dans les détails puisque je suis étranger à Madagascar. Voilà. Donc, je donne la parole à Monsieur le Président de l'Ordre doyen des journalistes de Madagascar. Indra namana perna mitolona rehetra eo mpanao gazety sy mipakana sary dia enitsika amin'nahatra mihitsy zany ity fotoana ity natrehanareo maro anisy ohatr'izao eo amin'ity tolony mpanao gazety manjery ity sy mipakana sary zava-dehibe tokoa zany ary tokony tsy hevera andalo fotsiny eto amin'ny firenena satria ny soratra mipetraka amin'ny teny manisa fa sary kosa angamba mijoro dinihana sarosary koa ny vonana dia mahafinaritra ny maso raha mipetraka amin'iny no zany dia tsy lava-tena angamba satria mbola betsaka ny zava-tokony jerentsika sisisika dia misoratra sy makaterana alo miaraba tompoko miaratsiny raha mipetaka fa le roalika tsaratsara ka dia manaja anareo fahatongavanareo zao fitiavana lehibe ary mbola fitiavana ihany koa hiavo ny atao hoe mifahalalahana fanaovana gazety eo amin'n'ny sary tsy ho lava taria satria sary moa no tena atao rehefa aveo tsika hiangavinareo hiaraka amin'ity akaty amin'ny hevitra ilany asy hijery le miaratsiny fotsiny hoe manonona kely n'reto hoe le izy hoe tsy maintsy atao amin'ny teny frantsay ho an'le tompona gazety, tompona télévision ary tompona radio fa ireo tena manimba ny asany atao hoe photojournalisme. Misy ny directeur na rédacteur en chef ny gazety na télévision tsy mahafantatra koa ny atao hoe inona photojournalisme fa mibaiko fotsiny nomena azy hoe olona mipetaka manao cravaty complet tsara tariany en premier rang ireo no alaina fatsiaseo ny zavatra hafa ary ambadikely ka ty zany le izy hoe mbola mamerina hoe mialatsiny le izy hoe amin'ny teny frantsay tiako reny tsara hoe plaidoyer pour le photojournalisme. Le photojournalisme n'étant pas un cadre où l'on enferme un sujet, mais un cadre où l'on raconte. Essaye le izy depuis timo le izy naseo ihany fa hitanareo amin'ny asy amin'le fampiratiana azy le hoe la photo donne l'information sa véritable nature et sa forme réelle. Tsy io misy no misy amin'izao fotoana zao mbola vely koa ireo tompona gazety no tompona télévision indrindra moa mitaka sary miasa ao anaty tontolon'ny sary anaty tontolon'ny gazety dia mantera hoe mba tsy teneny hoe miforotra fa dia tsy maintsy miasa mahazo ny karama fa zay ilaina arahitanareo ihany fa zao miderina andreo mpakasary zandry sy namandreo amin'ny asa ataony dia mbola mamerina itony tompoko fisaorana lehibe fahatongavanareo manome voninahitra an'ity an'ity andeha akatsika hijery izy misaorana tompoko.
Je propose de faire un petit tour avec toi. Bien. On Et sera après cela, je vous invite à prendre un petit pot, à boire un verre. Voilà, avec plaisir. l'animé. Voilà. Madame Claire Manat. Ça va, président. Tantanana samy lamena tena tantanana andeha amin'izao président tanana Ah oui. Merci. Ah oui. Attends, je passe. Pasalamana faly mahita dao any tena lehibe be mpakanalaty Hindi saya dulu. Ya, ini kok. Kan, mana? Tuan. voilà il vaut mieux hein voilà d'accord c'est mieux Nyerap. Mana? tsara be volonao Alexandre Di atau basket. Menon dari dulu yang baru bicara. Ini kami orang dulu. Oui, on commence par à gauche. Ah oui, ici les caméramans, vous voyez un peu, voilà le patron, le maître des lieux. Hein? Et tous les sables qui nous de matin. Ah oui, on va tout. Et oui, voilà. Ah, vu maintenant, tu n'en as pas. Ça, c'était le ras-le-bol de la jeunesse contre le pouvoir. Ici, c'est un peu... Parce que je voudrais... Là où les instruments de musique sur la pelouse de Manasna, c'était lors de l'installation officielle du président Jacques Albert, président de la République dans les tribunes. Mais où sont donc partis les musiciens militaires? Voilà. Voilà, c'est ça, le photojournalisme. Oui, c'est Madagascar. Ah, ici à Tombasket, vidéo, Andiema Planta, TSP, Devanaro, Senafatasasia, Paratekane, Harua, Avatemia Cabana, Vadi, Elis Rasomakiuna, TDPN. Va discuter le mouvement, ça conduisait l'Ilada, la pandémie à venir, c'est qu'il m'a pas. Et on va les présenter l'action de Saria, il y a tout là, Titus Racina Asna, Raini Lala Racina Asna, président de Tigay Matualu. Et nous, on a moussinua. Tukla Ravanya Andina Valda, Tamde Kanana, di toerana teo ambatonakan. Dia tombany ato misy ny Tukla Samuel Ambatomasina. 15 fahazato taona ny gazety malagasy tamin'ny 1997. Eto akaiky eto ilay misy ny sariny. Eo izy mantsy mbola velona. Willy Olala, président de Fikambanana, mai 72, Ari Singamox, Boula Fakanametra Kasonatara, Fez Munkawa,
eo amin'olona teny fa amin'izao fotoana moa izy efa misy ndeto le olona fantatra ranomasy sy famon'olona ndeto dia tianay sary eto ambany dia manarakaraka Émir mpanao caricaturiste nahay zany falasan'olomany dia planture zay tonga taty Madagasikara ivera azy amin'ny 3 mai atray mpanao sary koa any ivelany io planture malaza be any zay tehetsia ny fitokanana ny aéroport ny Ivato tamin'ny 26 juin 1967 io zany le aéroplanina nonanay avany iketo iny nga Philibert tokana ali zao ny aéroport teny Ivato tamin'ny fitokanana anio anio mandidina ny président Philibert eo le technicien sy le ministre frantsay dia eto ambony amelahana reo anazavan'le izy fa ery ambony hotohiny tamin'ny fanaovana tokony ngiazafy abe reo président le vidia io je miaraka nira tamindreo mpiavona mpihira teo Atsimbabasana dia le sary eo ambany zay zany le atao hoe photo journalisme liberté izy reny le amelahatra zao navela tamin'izany fotoan'izany nivarotra akizy eny an-dalabe io ny sary tompo ity ambony pia mampisehonay zany ny momony fambolem-borovoka any tanàna Betsileo Fianarantsoa eo Soahinana zany zao any fahitako le hoe ny ankizy miasa mioty volovoka anaovana an'ilay divay zay vao tonga aty hosototika amin'le tavoangy keto ambany ty teo Ambohijatovo andeha matoa tompolahy zany Rakotona Sava zao zay président eto amin'ny CJD no nikarakara ny toron'omby teo Ambohijatovo io le toerana amin'izao fotoan'izao mandany edina hoe anaovana io le sary tamin'izany tompolahy George Rakotona Sava nikarakara an'io dia sary eto ambony pia mampisehony Liv Maravo sy Anisia Ndretsaramo andeha hanivaka amin'ny Bemilanga natao malaza foana Bemilanga fa nanomboka tamin'ny président Ratsiraka hatramin'izao zareo tsara le fiasana eny an'any areflexe le caméra ary nagra le zay eto izy zany misy le hoe ECAM entreprise de construction automobile de Madagascar tamin'ny andro Philibert Tsirana tompolahy Philibert Tsirana zany dia Riandrahary manao 2 chevaux ary 4 roues io reo ny sary mampiseho azy dia ny sary etsy ambony le ao Ambatolampy fanaovana sotro sy lovia amin'ny aluminium ary volany eto ambany indray ty misy namako zay tonga teto ity vazaty zany tany miana Galapagos le nosy kely malaza misy any tonga taty nalaky dia ty namako niaraka tampoka tompokolahy Lucien Rajonina betsaka amin'ny mahafantatra azy lazako anao hoe niasa tao amin'ny Lucien taloha fa efa maty moa izy atany niaraka zay sizy nanokatra ny ay hoe agence sary teo amin'ny Budine Ramarson dia mibedena tao natao zay anidinan'le izy dia nandefasana ny maramila ny DGID le atao hoe tompokolahy Ravelson Mahasampy mivady mbola hita amin'izao fotoana le hoe Hortense Ravaviny Ramatoa nitazomina tany raiky amin'ny 30 andro tany amin'ny DGID tany Amoimbo ty eto zao
dia hitanareo tsara eo ity le mba laza be ngai latimira moa tomo niaraka taminy atao hoe zoto tany atao masina dia ity koa le hoe parfait Rakotomirina champion du monde boxe savate tonga teto article boxe savate boxe savate ambiaka ity Gussing hollandais poids lourd champion du monde tonga teto raisiny raha valakoson zany hoe tsy niady tamin'izy satria tsika tsy nanana olona poids lourd nifanona taminy fa izy tonga taty namehery ny judo malagasy champion du monde hollandais Gussing dia sary eto ambany ipetraka kely angamba fa azafady mandalo ihany hitanao zao dia tompoko la Filbert Tsiranana nandray ny atao hoe niagakanina dia tia ty ambany ty inonizay aisako tiny eny ambony eny vita ty sary ty mampitseo le tany eta Tomasy ay sary zany eto zany eto zany ahitana reo mpanao fanatanjahantena malagasy nalaza zany hoe Jean-Louis Ravelonanatory zany tsy mbola misy malagasy hatramin'izao moa eo amin'ny 100 mètre mahavita ny nataon'izany Natsika tamin'ny zareo ny gaston dia ery ambony championnat du monde basketball féminin nandeha tany Brésil izahay nakatsara niaraka tamin'ny tovavitsika mpanao baskety itsika moa Arlette Laukana ny capitaine d'équipe 1m67 fa io raha matory io le atao hoe Simenova 2m dia reo le lavany io dia anareo mijery dia eto ambany eto zany no ahitana eto ambany eto no ahitana le matanjaka be lui andehanay voa champion d'Afrique amin'ny judo poids moyen io ny sary mampidera tany Tunisie nazahoany le ivatsy akaritsika ery ambany zay marina allez do an do ivatsy